toizantsika moa ny fijoroana vavolombelona fa tsy maintsy tapatapahana moa satria raha lava be loatra mazava be tsina ny saritsika aloha saran'Andriamanitra dia mavesatra be koa ny video tsy maintsy tapatapahana fa tsy zaka tonga dia hoe alefa daholo izy rehetrarehetra mba ahafahanao ihany koa manana fahalinana manaraka hatramin'ny farany ny fandaharantsika mitohy manaraka ny fandaharantsika izay moa zany tena zava-dehibe dia ny fitohizantsika manaraka ny filazantsara moa zany fa tsy dia zaha loatra dia filazantsara satria ny fiainako sy ny fiainanao dia filazantsara ary izay no tena zava-dehibe ndana hozy Jesosy mitory ny filazantsara ambarao amin'ny olona hozy Jesosy tamin'ilay demoniaka ilay olona anankiray voafatotra izy anisa zany mahatsapa fanafahana tsy ilay demoniaka teo a Gadarena ihany niza dia zao foana nambarany Jesosy hoe ambarao amin'ny olona izay zavatra nataony tompo taminao niteny tamin'ilay vehivavy tao Sikara koa Jesosy dia rehefa avy eo izy indray lasa nanambara tamin'ny olona andeha tsika izy hijery izao lehilahy zarozy izy fa zany angamba ozy izy Mesina zany mpaminanina zany ny tena hoe Kristy izay andrasan'ny Israely tamin'izay ho avy dia izay foana zany fizarana ny antsika eto dia tohiny moa zany satria tapaka ilay teo dia hoe rehefa nahazo permission zay zany nahazo autorisation autorisé amizay zany fokasikara dia efa nitatra be lasa nitatra ho ale izy nitatra hatramin'ny fisotroana toaka sotro toaka gasy tamin'izany no tena nalaza dia efa tonga ny weekend ka tsisy zavatra atao dia makany amin'ny namana ihany miaraka mirevirevy ihany filinina miaraka amin'ny gitara amin'izany tsy miala ary dia io nisan'ny tena nampitatra ihany koa fitaovana tsy hoe ilay gitara akory ny fitiavana gitara akory ny ratsy na ny fitiavana mozika fa le sain-dalina satana ambadika izay zavatra izay zany hisarika anao ity an'izao tontolo izao any amin'ny tena rivo degadegany mialatsiny amin'ny fomba fiteny izay ny expression ahafahako manambara azy aminao mba azahoanao izy tamin'izay fotoan'izay dia nanana eritreritra hafa misy taponavitafy andeha hanaraka ny tantinanay ho any amin'ny boaty ary amin'ny alim-pandizana io raha tantinanay io nefa mipetraka amina trano ngeza be dia tsy dia tena tia andeha any amin'ny boaty loatra tamin'izany fa nole tahotra mbola izy ho amin'ny toy foana hatrany nazahoako an'izy tamin'ny mbola kely zany rehetrarehetra zany moa zany mbola tsy tonga eo amin'ilay fivoaham-po zany dia mitohy foana zany le tahotra tahotaopona tahotra matotoa tahotra angatra ngeza be ilay trano ary ohatrany misy mandehandeha foana satria misy ambony rihana ohatrany misy migodingodina foana ao ambony matahotra hipetra-drery dia nenitoanay sy raha taontaonay moa zany tapa-kevitra ho any amin'ny boaty zany ny arivan'io nga ianao tsy andeha ozy izy dia nalaiko tsy sazo za koa andeha ho dia atao sakafo hariva dia miomana dia lasa nakaposy Antsirabe moa ny posy ny tena tsisy misy bajaja ihany fa lafolafo ny posy tena mandehabe ohatrany taxi be zany dia miposy dia nandeha tonga teo amin'ny boaty amin'izay za mbola tsy mahay ninina nalaiko le tavoangina labera iny dia notsakotsaniko sokafako amin'izay afa baraka taty daholo taty amin'ady olo mason'ny olona tamin'izany nitsongondra ny nitoana iny tamin'izany tsy toany koa zaza tsy mahay ninina manaraka tsy mitondra nyity tsono izy izy mialatsiny fa zay misy le fomba fiteny dia rehefa tsy niaraka tamina dia nandeha rery fa tonga tao amin'ilay boaty tao zany tena manomboka sasa mifoka sigara sasa
eo masin'ny tantinana sy tonton iny zany fa fahazahina amin'ny foka efa tany alobe tany. De inona moa ny zavatra tiako atongavana, misy histoire na misy tantarany daholo zany miditra sy mirevy. Ary zay no tiana ampahafantarantsika hoe sarotra ny mamafa an'izay tantara zay, sarotra ny mamafa an'le hoe fahatsiarovana miainanao miampy an'le hirany zao tontolo zao koa tamin'izany fotoana zay nankafizinao de ohatra mitohy foana le fiainana, mitohy foana le filimy. Sarotra ny mamafa an'izay raha tsy efa mandray famonjena ianao. Ary izay mahatonga ny olona mitady fanafahana eto sy eroa fa tsy afaka satria tsy manantona an'le tena mpanafaka izy. Jesosy ny tena mpanafaka ary tsy afaka mihitsy tamin'izany mba fa tonga ny voalohany taona mba maniry ihany hiova, maniry mba ho tonga zaza endry, tanora endry fa tsy afaka e, vao maika izy nena ditra, vao maika izy tena lasa lavitra be le ditra. De tamin'izany koa moa anisan'ny tena nanakitrotroka koa bitsiky ny devoly eo an-tsaina mbo hitohizan'ny revo sy ny ditra. Nahay tany am-pianarana, nahay ary tena nitohizan'ny mpampianatra mihitsy, tena nahay. Zay koa anisan'ny tena tsy an-devoly tatonatiko hoe ianao nga zao maninona, ianao nge afa-panadinanao foana e, ianao nge mahay any an-dakilasy e, tsy hitako mihitsy. Tohizo foana ny lalanao, tohizo foana ny ditranao mba manala azy, miaraka amin'ny tanora ohatran'izany mba ngamo de impiro tanora e. Afatra omeko anao tanora, ny ditra sy ny revy anie azo atao fa rehefa tena tojony mpahatsara intsony vavy ianao na maty tampoka ao anatin'le ditra ny enjana be, maty tsy mandray famonjena, maty tsy mibebaka, maty tsy vita fihavanana tamin'Andriamanitra. Raha mbola tanora moa de ohatrany hoe zay le lazain'ny tenin'Andriamanitra ao ampitoroteny toko faha 1 andininy fahasivy ao e. Laza manao hoe mifaliry zatovo amin'ny andron'ny fahatanorana ao izy ary mifaly ozy izy am'izay sitraky ny fonao. Ka ianao zany afaka mifaly, afaka mandeha am'izay ditranao rehetrarehetra fa tsy arovy, mety ho faty tampoka. Be dia be ny tanora niaraka tamiko efa tsy ety ambony tany intsony fa efa maty. Tsy haiko hoe nankaiza ny fanahin'izy ireny. Fa za zao mbola voatahiry ao fahasoavana de mijoro vavolombelona aminao aho. Tena ratsy ny fahotana ary zao toy zao de tsy hanomenao fiadanana mihitsy, manome ihany izy mamenao fahafinaretana, manome fiadanana fa tapatapany kely ihany no omeny anao fa tsy tena le tena tanteraka. Jesosy ihany no tena manome fiadanana tanteraka. Tao anatin'izany de nahatsapa fahafinaretana, nahatsapa fifaliana satria libre, afaka manao zay tiana atao, tsy bedibedy intsony satria efa meny dadanay fahafahana tamin'izany, afaka mifoka sigara, afaka mirevy, afaka zay rehetrarehetra atao, tsy hiteniteny any lahy intsony ao izy fa de ataovy ihany zay atao lahy. Zay no teneniny tamiko. De amin'ny lafiny anankiray mahatsapa an'le anatry ny ray aman-dreny, io le amin'ny tenin'ny tolo hoe anatry ray aman-dreny izy raha tsy mahavoa mafanina moa raha mahavoa mahafaty. Eo le eritreritra anankiray anatry ray aman-dreny zany, malahelo ny ray aman-dreny nefa eo koa le bitsiky ny devoly hoe afaka ianao zao, sambatra ianao zao fa tsisy mibedibedy intsony, afaka mandeha am'izay tianao aleha, afaka manao zay tianao atao. Tady fahafahana mihitsy ary tamin'izany zavatra tena rehefa mamanay moa, neninay moa zany de mitarika anahy foana hoe hivavaka ary ity zavatra tsikaritra fa mamanay mipasoka izy rehefa lahady de ataony tsara-pasoka eo mihitsy ny lobaka sy ny costard. De za zany mody mihodinkodina eo de andao hiaraka aminay hivavaka e, ohatra hoe manaiky ianao zany mihodinkodina eo fa misy saina efa ary amin'ny namana reny, aiza ny fomba andehanana anaovana lalam-poza hiala am'ty, fa za tsy andeha hivavaka zany aho fa za manana programa koa rangahy. Ny filina sy ny revy miaraka amin'ny namana reny tena matsiro be ka hoana de anao ka andeha hivavaka any.
an-tany fivavahana fandaninandro tamin'izany moa zany mbola tsy voavonjy dia iveriny ny fandaninandro ilay vavaka izy io tsy mahatsapana ina na ina tsy mbola nandray ilay tena famonjena dia tady lalana vetivety eo variana izy tonga dia tafaporitsaka dia any amin'ny namana zay zavatra tadidiko neninay zany dia mikaroka fomba foana hitomana hivavaka ary ity koa ny tena zavatra tena efa nifonako tamin'i Jesosy moa izy ity fa fotoana zany nitondrany pasteur mihitsy tao an-tanàna dia nametrahan-tanana ny délivrena mihitsy nroana ny devoly miditra sy ny any mody eo fotsiny mibebaka fa nieritreritra anankiray mitoy ihany ny refy mitoy ihany ny fiainana ohatra ny mahazatra ihany tsisy mivavavavaka zany tsisy mandany andro amin'izany namana koa mibetsaka dia mitoy ihany foana zay kosa aloha ny zavatra averiko eto foana hoe zaho a nanana heritreritra hoe rehefa tena mivavaka dia mivavaka rehefa hoe miadalàna rehefa tsy hivavaka dia tsy mivavaka zay zany zavatra mahafa mihitsy heritreritra tatanàna olona mivavaka zany olona tsy mety tsara velatsy zany olona mandeha norme tsara mahitsy tsara zany tsy manao ratsy zany tsy manao zavatra tsy mety zany fa olona mahitsy tsara zany mivavaka zany ary zay foana moa zany mijery olona foana moa zany raha mbola tsy voavonjy dia exemple ve le olona mitaona amin'izany moa za mahita le korotana ao an-tanàna dia ohatrany kivikivy zany zany le mivavaka aloka ihany tsy mivavaka ianao koa zany rehefa mitaona olona hivavaka dia tsarovy tsara fa exemple ianao zay aloha fanasa ny tany ianao zay aloha ao tsara ianao matoa taona dia ao tsara ianao zay tsy haharesy lahatra olona mihitsy ianao raha tsy ao tsara ary zay ny anisan'ny tena sakana lehibe za tsy hoe manaratsy betimondry mamanay sy bebeny mitaona ana tamin'izany fa mahita le zavatra misy tsy mety zany eo koa ny adiny mpivady adiny ao an-tokantrano dia tena korotana ny fianakaviana vao maika zany mampana lavitra n'le famonjena zay zavatra dia lasa ohatrany tsy liana sady tsy miraika tamin'izay resaka famonjena mihitsy ahy dia ohatrany hoe fantatro ihany le tena fahamarinana fa le fanapahan-kevitra tena entitra be tsy tato anatiko mihitsy tsy tato anatiko dia vao may no lasa naditra tany an-dakilasy nahay ho aho tena nahay indrindra fa resaka SVT philo tao miresaka taranja philo ny tena napeky volana n'ilay kilasy mihitsy satria rehetrarehetra tsy nahazo mena moa za nahazo mention bien roa zay ny anankiray major de classe dia za dia efa tonga ny récréation za moa tamin'izany nipetahan'ila anarana hoe Socrate ary rehefa tonga ny récréation dia ny ankizy mandeha milalao any mividy mofo eny amin'ny buvette mividy sakafo eny amin'ny buvette sy manao goûter sy ny tariny fa za kosa feno théorie ny lohako dia fenoako ny tableau dia gaga le prof de français hoe iza no nanoratra an'iny dia hoe Socrate hoy zareo tonga dia nitondrondro zareo dia mime be le prof de français nahay be mihitsy aho tamin'ny classe de terminale tena nahay ary zay anisan'ny tena tsy nitotehako tamin'izay resaka fivavahana na tsy mivavaka aza mahay ihany na tsy mitoky amin'Andriamanitra ary tafavoaka ihany dia zay koa zany mba zavatra mba fampianarana mba omeko anao koa ny zanako ianao mivavaka mampiana-janaka mba akindreo ry havana ry ray aman-dreny mba akindreo mihitsy ny zanako mba olohany mba hahay fa misy nge ny olona tsy mivavaka lasa mahay n'le mpivavaka indray dia izany le teny fikasana hoe tsy ataoko mitovy Jehova no manompo azy sy ny tsy manompo ahy dia ianao zany am'izay tokony mba mametraka ny tenanao hoe rehefa tsy mivavaka nefa tafavoaka ahoana izay mivavaka mandany ihany mba mifampona nefa ahoana tsy tafavoaka misy zavatra tsy mety ary zay foana ho mila vavolombelona foana tsika amin'izay rehetrarehetra atao tsarovy tokony amin'ny voninahitra an'Andriamanitra ny fiainantsika zay dia mino aho fa mitondra soanao zay fijoroana vavolombelona zay ary nampahery anao dia mbola hoentina amintsika eto moa hoe ahoana ny fomba niaonako tamin'i Jesosy amin'izay zany satria efa lava be le tantara fitianiko le izy eo amin'ilay fanapahan-kevitra amin'izay zany eo amin'izay zany ny ilantsika fijoroana vavolombelona amin'izay
zay efa tahian'Andriamanitra ianao hoentiko eto amin'ity pejy ity zay amin'ny manaraka fa tsy azo atao lavabe moa ny diffusion vidéontsika fa fohifohy ihany. Tohiza antsika zay amin'ny manaraka, misaotra anao nanaraka hatramin'ny farany, aza adiny manisy j'aime amin'ny pejitsika sy mipartager ny vidéontsika mba ahafahanao mahita ireo tohin'ny fijoroana vavolombelona. Zay va dia tahian'Andriamanitra tompoko.